Fanontany ny rehetra fa raha oviana ihany no iaona ny chef de file mystère nefa zany tsy misy ny manambaliny ny maranan'ny alakamisy dia samy mandray olona ry zareo mifandimby mandray ny vahiny tonga teto Pretoria mpanelanelana Andry Rajoelina nandray any Alain Joy andeha Marc Ravalomanana nandray ny Tsisano Zafy Albert nandray ny Afrikana Tatsimo sy ny samihafa dia mifamadibadika eo ny fandraisana ny vahiny avy amin'ny chef de file isan'isany andriamatoa Nils Marquard ihany koa izay ambassadeur amerikanina eto Madagasikara moa dia teto Pretoria hatramin'ny andro voalohany mihitsy tsy nisy ny dinika mipika nefa tamin'izay rehetra rehefa ny fampiona taty amin'ny 900 vao raikitra ny fionan'ny Rajoelina sy Ravalomanana tany amin'ny presidential guest house no natao izany teo ambany fitarihan'ny Flo Zuma sy ny mpanelanelana hafa niato zany tamin'ny Floralina nandeha ny sakafo ny rehetra dia nitoy hatramin'ny 2 ora maraina samy nanombatomboana teto ny izay votoatidresaka ny mpanara-baovao saingy tsy nisy ny azo antoka tsy nisy ny filazana ofisialy mantsy na avy amin'ny mpanelanelana na avy amin'ny mouvance ny azo antoka dia ny andro fotsiny tany amin'ny efitrano hafa tany ny amiral Didier Tsiraka sy ny professeur Zafy Albert nanomboka ho kivikivo ny maro to tsy misy ny famanantenana ary dia izay tokoa no zava-nitranga ny protocole d'accord dia milaza ao anatin'ny protocole d'accord no hoe iraha mitatana ny gouvernement ary ao anatin'ny gouvernement io dia ny tenanay dia miezaka mihitsy ny tsy hiady seza tsy hiady tsy ho be famaritra hoe tsy maintsy anay ny ministère zao na zay anay ny ministère zao ary dia na dia sarotra aminay zany nanaiky an'izany dia nekenay satria efa miandrandra vahaolana loatra ny vahoaka malagasy miandrandra ny hoe famahana ny crise ny vahoaka malagasy fa dia zay ny nanaovana ny hoe fifanarahana farany izy ty ary fialanenana farany ka raha ohatra zany ka tsy sanatriny zany tsy tanteraka ny zavatra ao atao aty dia efa tsapany fianakaviam-be iraisam-pirenena hoe izy no jivonina irosy amany olana ao amin'ny firenenantsika dia Madagasikara zany tsy nisy ninonina intsony ndraiky io sa ny tontolo andron'ny Zuma samy nitenitetsy tero ihany anefa sarotra ny raharaha hoy andriamatoa Alain Joy andeha secrétaire ampanjakana frantsay momba ny fiaraha-miasa kanefa mety hitoy ny dinika namboraka ny tolokeviny ny mouvance Marc Ravalomanana tamin'ny alala mpitondra teniny Girivo Andrenarso ny fampiavana-pirenena ny fanadiadiana ny fananan'andriamatoa Ravalomanana teo anelanelan'ny 2 sy 7 ny fifidianana avy hatrany izay ho filohan'ny repoblika ary koa ny fahafahany mody atanin-drazana sy ny famotsorakeloka na ny amnistie ny mouvance hafa tsy nandrinesa-peo firy farany fa tsy tokony ho ajanona fotsiny amin'izao ty resaka ty dia ny tsy fahafahan'ny mpanao gazety naka vaovao araka ny tokony ho izy teto Pretoria izay resaka tao amin'ny hotely ihany no fantatra fa izay tany andapatany tsy misy mahalala tsy nisy nahita ohatra zany Jacob Zuma zany kanefa moa ny zava-dehibe dia ny vokatry Pretoria tsy nisy no sy ny vita tsy nisy ny fifanarahana izay ny tatsy Pretoria tamin'ny anetiny tsoara voajanahary sy firaisan-tsoandre mampiantona tamin'ny alalan'ny sary izay tena azo lazaina fa raitra dia raitra aloha izay nentin'ny firaisan-tsoandre mampiantona izay tany Pretoria ny fahaizana makasary ny tiako lazaina eto fa akoatran'izay tamin'ity lora maraina tany hoany tamin'ity alahady ity no tafaverina tanin-drazana ireo délégation ny ankolafy 3 nanatrika ny fionana tatsy Pretoria tetsy andaniny nanokana fotoana ny fampitana vaovao sy ny fanakalozan-kivitra ireo mpiaradisy mitovhevitra amin'izy ireo tetsy Tanjombato Omaly Jean Ambelson sy faniry Andreny Menjanary efa tafaverina antandrazana avokoa ireo délégation tany Pretoria Afrika Atsimo zay ny fampitona tetsy amin'ny Magro Tanjombato Omaly tontolo ary nandroso vahaolana amin'izao crise mahazo ny firenena izao vahaolana eto an-toerana ny firosona amin'ny fampihavanana ary koa ny fomba tsy hisiana crise vaovao ary farany mitodika amin'ny 10 alina mba handray ny andraikiny ihany koa
arak'izay efa nambara ombeny ny alatsinainy moa no sian'ny fiaonana eo amin'ny mpitondra ankehitriny sy ny folo alondahy arahantsika akaiky ny fivoarany toedraraha izay ny amin'iny fananamarika ity herinandro ity teto amintsika ny fitakin'ny mpianatra ny vatsim-pianarana teo ihany koa ny trangan-javatra tany Antsiranana tany. Eto indrindra ny ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Andriamatotonga Velo Atanazy resaka momba an'izay. Eto ihany koa ny tale général ny police pirenena ny contrôleur général Rakotondratsima Johnson resaka an'izay tontolon'ny zava-nisy teo ny fampianarana ambaratonga ambony izay miarabanareo amin'ny rahalahy tonga eto amin'ny plateau télévision malagasy eto anivon'ny